dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao teny fampahirezana izao ndeha hivavaka Jehovahandriamanitra ray io dia sy mankalaza ny anarana mandrakariva izany na dia eo arany teo zavatra mitranga eo amin'ny firenena, zavatra rehetra tsy misy tongatonga ho azy fa avelanao hitranga noho ny fitiavanao ny olonao rehetra ary tsy neto amin'ny firenena io fotsiny fa tianao hovonjena izao tontolo izao. Ankehitriny Tompo angataka ny hery ny fanahy masina mba hiasa indray mba ho tafapaka ny ampon'ny tsirairay avy izay matre izao afatr'izao ny fepetra rehetra tianao hampitaina mba tsy tonga anay antsena ny andro lava, mba tonga anay isaintsaina mandrakariva amin'ny loza izay fa miatra, mba tonga anay andray fanapahakevitra ka hiverina tanteraka ho aminao angataka ny famonjena sy ny fanasitrana, satria tsy takona fiainana aminao dia zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao fa tsy misy olona izay tsy mikaikaiky mavokatry ny zavatra ateraka izao valana retina izay mahatratra n'izao tontolo izao izao. Dia ny fanahinao masina no hitaridalana anay amin'ny marina mandrakariva ary mino izay fa marina ny teninao hoe tsy miverina any aminao foana ny teninao raha tsy fanatanteraka izay fanandrahanao azy, kanefa dia mihanay ny faharetana mandrakariva mba tsy ho kivy hifikitra tanteraka amin'ny teninao izay mantokatokana mandraisana ny famonjena dia nyvoninahitro indray no asehoy dia mitenena ary Jehova fa mino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy nanomban'izany vavaka izany, amen. Dia mbola faly miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy takona fiainana amintsika ny toe-javatra mitranga ankehitriny satria mianaka manerina ny firenena ny valana retina ary raha ny vaovao farany dia tena mampalahelo sy mampambovotra satria efa tafakatra manangy ny 500 ny olona tratran'izany tsy mikaretina izany ary ny vaovao faran'izay rehantsika ara dia efa mahatratra amam-polony ireo olona lavo no ity valana retina izay mianaka ity. Tsy misy zavatra tongatonga ho azy eo amin'ny fiainana fa matoa avelan'Andriamanitra hitranga izany rehetrarehetra izany dia mbola mariky ny fitiavany mandrakarivana dia loza rano mianjady ary eto dia manararotra mampahery ireo olona izay ao anatin'ny aretina mitaonantsika mandrakariva mba hitodika amin'Andriamanitra ary mampahery atsika mba tsy ho kivy satria tsy miady rery isika. Voalohany indrindra misy an'ilay Andriamanitra izay miasa tanteraka tsy manjery ny aretina izay mianjady ary mitsinjo ny olona izay tena mitaraina amin'ny marina, kanefa etsy an-daniny izany maro koa ny olona tsara sitrapo izay mitaraina mandrakariva mba handraisantsika rehetra fanasitranany ka ho tafavoaka ao anatin'ny fahasalamana manoloana n'izao valana retina izao, an'ireo fianakaviana izay mizohy mpahoriana. Misy ireo olona izay lavona ity valana retina ity dia mampahery mandrakariva mba tsy ho kivy fa izany rehetrarehetra izany no tokony hitaona antsika hitodika amin'Andriamanitra sy angataka ny fiononana avy amin'Andriamanitra. Ho antsika kristianina fiangonana, ho antsika mpiray tanindrazana mampahery antsika koa manoloana izao ady hatrehana izao satria ny toe-javatra misy ankehitriny dia indraindray mila ho kivy ny olona mimetra-panontaniana hoe misy ve izao Andriamanitra izao, toa tsy mamaly vavaka mihitsy fa arakaraky ny hitarainana toa vao maika me mianaka ity valana retina ity. Ohatran'ny mahatsiaro ny zavatra nanjohan'ny Joba izay hitantsika any amin'ny Joba
toko voalohany ihany toe-javatra mitranga satria tsy takona fiainana amintsika fa na dia teo raha niezaka rehetrarehetra sy ny fiaperitra noraisina mba ho ankatoavin'ny olona mba hiarovana ny olona tsotratra nyity valana retin'ity dia tsikaritra ihany ombeny ny tsy fitovizan-kevitra ny fifandirana mandrakariva ary ny tena zavatra mampalahelo aza dia lasa mifanakiana ary izany rehetrarehetra izany efa niresahantsika teto hoe famantarana fa antongotra ny fiavian'i Kristy satria anisan'ny zavatra izay nitenenina hoe mangatsiaka ny fankatiavan'ny maro izy no tsy fankatoavan-dalàna hifampibanga hifanditra ary hisy areti-mandringana sy mosary ary izany rehetrarehetra izany tsy ho zakan'ny olona matetika tsy tafatodika amin'ny tena isam-batan'olona ary indrindra tafalatsaka ao anatin'izany fakatana izany ny kristianina hoe lasa efa famantarana izay manambara ny fiavian'i Kristy ingeny toe-panazy izay ananana izay mitady korotana vetsy averoa lasa tsy mitsinjotsony ilay fahavalo izay mamely ary raha araka ny zavatra hitantsika hoe ny olona vita testa ary ny olona hita fa mitondra ny sorotra retina eo anatrehan'ireo olona izay vita testa ireo dia efa mananiky ny 500 ary efa mampampolina ny olona lavon'izany aretin'izany ny vita testa fotsiny izany fa azontsika raha tonga saina hoe tena mbola be dehibe nge ny olona tsy mbola nandalo an'izany testa izany izay azo antoka tanteraka mihitsy fa na dia miriorio mifamezivezy eny an-dalana eny ary dia misy mihitsy nefa mitondra n'izany valana retin'izany izay azo lazaina fa noho izany no mahatonga ny fianaky ny aretina eto amin'ity firenena ity ary izay no mampatahotra sy mampangovotra ary mampalahelo satria raha tonga saintsika tsiraray avy dia efa tena mantondombaravara eny amin'ny tokantranontsika eny ny aretina tsy hita maso izy io ary eo ny tokony saintsainantsika mba hananantsika fo miray hina miray hevitra mba miara-misalahy mitady ny fomba rehetra hoentina manohatra n'izany aretina tsy hita maso izany kanefa manoloana izany indrindra tohatra ny mampalahelo ny toe-tsaintsika malagasy ary misy mihitsy ny kristianina ao anatin'izany izay tena hoe arakaraky ny tombon'le olona tratran'ny aretina araky ny tombon'ny fahafatesana misy tena hita taratra mihitsy hoe faly ary lasa ataony fitaovana ary hitondrana korotana eto amin'izao firenena izao lasa mianaka le tsy fifankatiavana takan'le valana retina izay efa mahatratra ny akamaroan'ny olona dia torak'izany koa le toe-tsaina ratsy ao anatintsika izay tsy mahajery lavitra fa lasa mianaka koa ilay toe-tsaina ratsy ka eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay dia ohatran'ny mahatsiaro ny vanim-potoana izay tamin'i Jesosy tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity hitondra famonjena nametraka amin'ny fepetra rehetra mba hitaomana ny olona na jiosy na jentilisa mba handray ny famonjena hitsinjo ny fiainako aviny hibanjina ny fiainana mandrakizay kanefa ny zavatra mitranga tsy hoe ny jentilisa fa ny mpivavaka tamin'izany vanim-potoana izany sy ny londoan'ny mpisorona rehefa nametraka fanontaniana i Pilato hoe iza ny tianareo alefa ho anareo satria isaky ny tonga ny andro firavivavona dia mandefa olona ho afaka foana i Pilato dia nylondo ampisorona ozy nanome fony vahoaka ka ny antsoantso hoe Barabasy no alefa soanay fa Jesosy Kristy omboy ilay tena hitondra ny famonjena ary io no natonga antsika ny resaka hoe izany ny tena loza tsy misy to azy tsy mbola nisy teto amin'ity zao tontolo izao ity mandraka ankehitriny ary tsisy an'izany intsony amin'ny ho avy satria ny ray fo ny ray saina ireo olona tamin'izany vanim-potoana izany izay mpivavaka ny be dehibe nanome fony vahoaka mba handefa ny Barabasy saingy tsy fantatry ny olona tamin'izany vanim-potoana izany ary azo lazaina
fa tsy manatsiny reo olona rehetrarehetra zay niantsoantsireo satria natoky fa mpitondra fivavahana mpitarika london'ny mpisorona no miteny tamin'ny hoe Barabasy no alefaso dia tsy nijery zay mety ho vokatra zany anika Barabasy nalefa saika tsy voatantara ao anatin'ny soratra masina fa azo lazaina fa tena nitondra faisana mihitsy ny olona tamin'izany vanim-potoana izany satria Barabasy no afahany zany dia Barabasy hitondra fandriganana, hitondra von'olona, hitondra fahoriana ho an'reto olona reto. Ary dia zavatra tahaka an'izany ve mandrasantsika amin'izao vanim-potoana izao hoe alefaso Barabasy, tsy any amin'ilay fahavalo izay fa tena mandondom-baravarana any amin'isa tokantrano tsy antsony ny fantohan'ny ady fa any amin'ilay tombontsoa any tena lasa atao fitaovana ilay aretina mitranga mba ambolena korotana vetsy averoa kanefa dia tsy mitsahatra ary tena mitodika amintsika vahoaka. Maro ny mpisorona, maro ny londohan'ny mpisorona, maro ireo manam-pahefana eto amin'ny firenena izay tena tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany fa atao ny fitaovana fotsiny isika vahoaka lasa sorona tsy mahatsapa-kory ny zavatra mitranga ao aorianao ka lasa itsika no lasa sorona tratra ny aretina ary tena indraindray lavo ao anatin'ny fahafatesana. Andriamanitra minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana ary Andriamanitra te hanavitra kanefa zany toe-javatra zany no mitranga ny zova amin'nyfotoana izao izay mampalahelo ary manao antso amintsika hoe tena mandini tsara ny tenantsika tsiraray avy arovo ny tenantsika ekeo ny fepetra rehetrarehetra fa soa atsika zany rehetrarehetra zany ary tena fantaro reo londohany izay tsy hijery afa-tsy mitombotsoan'ny tenany kanefa hitondra fahoriana ho atsika vahoaka. Ary eo indrindra no anaovana antso hoe vanim-potoana tokony ametrahana ny ambopo rehetra na ambopo politika io na ambopo mpivavahana ajanona daholo zany rehetrarehetra zany fa alao ny ray fony ray saina manatanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe didy vaovao no miako anareo izy dia mba hifankatiavanareo aoka ho tahaka ny tiavaka anareo ny hifankatiavanareo kosa mba ho fantatry ny olona rehetra fa mpianatra ianareo. Ary ny zavatra fantatritsika anisan'ny afatara ny firenena rehetra ty firenena malagasy ty dia ilay kolotsaina ny fihavanana kanefa tsy tantaratra zao nyzany vanim-potoana zany fa ny zavatra misy dia lasa malaza tsinana no tahaka ny vilitsaona anketsika malagasy ny fihavanana tandrovotsika hafa ny lazain'ny molotra kanefa hafa ny ataon'ny tanana ary zany indrindra kristianintsika natonga an' Jesosy ny teny hoe ty fireneny ty ozy manaja molona fa ny voninkosa lavitra kanefa na izany na tsy zany ny zavatra azo tsapaitanana tsy manatsiny ilay vahoaka malagasy ary zay mampahirezana atsika amin'ny alalan'ny tantara izay niatra tamin'ny Joba satria tamin'izany vanim-potoana zany izay hitantsika zany tantara zany amin'ny Joba toko voalohany sy ny toko faharoa rehefa nifampiresaka tamin'ny Satana Jehova dia niresaka tamin'ny Satana izy hoe tsy hitanao fe Joba mpanompozy tsy misy takazy eny ambonin'ny tany fa matahotra n'Andriamanitra izy mivadiny ratsy izy mandeha mahitsy amin'ny fanarahana fa miditra an-tsehatra foana ny devoly ary miteny tamin'i Jehova mihitsy izy tamin'izay vanim-potoana izay kotahinao izy tsy naozika arovanao izy fa kitio angeza rehetra nanany ary kitio hatramin'ny tenany raha tsy andahanao mihitsy izy mandana raha ozy dana atao fiarak'izay sitraponao kanefa miainy tokana no aza kitianao dia lasa ny devoly namely amin'izao ary eto miresaka amintsika tsy manatsiny izay tena tsy mahatakatra ny sain-daliny Satana izay tena mieritreritra fa le tompona andraikitra zay nanankinantsika ny fotsika ekentsika teny kanefa mitombotsoan'ny tenany no tediaviny fa tsy mahajery lavitra dia mitaonantsika mba hanokatra ny masom-panahintsika mba handinika tanteraka fa io loza izay mitrahaka io nke tena avy amin'ny devoly io kanefa misy ihany ny toromarika mba tsy hanarahana ny fepetra dia ino ny vokany izy mipetrapetraka fotsiny amin'izao fa le tsy manatsiny no hiarany
aretina hiarany loza hiarany fahoriana ary mitraika mihitsy eo amin'ny fitadiavan'olona ny toejavatra mitranga dia tahaka ny joba ihany koa petraka eo amin'ny toeran'ny joba isika tsy manatsiny rehetra zay atao solona vokatry ny fitiavan'ny olona ny olombitsy ny tena ny fitadiavana tombontsoa zay manao zao toejavatra zao ho fomba zay kendreny mba hoentiny manatanteraka ny sitraporatsy ny rehetra ary eo anatrehan'izany indrindra no tokony hitodiantsika amin'ny tenantsika hoe jerevo ny tenantsika, jerevo ny fahasalamantsika, jerevo ny ankohonantsika, jerevo ny manodidina antsika, fa nyrao dia lasa sorona fotsintsika. Dia teo anatrehan'izany ny devoly namely anjoba, inona ny zavatra mitranga? Maty ny mpanompo, ny maty ny rahalahy, ny ringana ny biby fiompony rehetra, ary tena nandrotra ny voliny mihitsy joba tamin'izany vanim-potoana zany. Ka ny zavatra nambarany joba eo amin'ny joba toko 1:2 mba ho fampahirezana antsika ka hatramin'ny 2:20 dia zao ny voasoratra hoe dia nitsanga ny joba osy ka nandritra ny lambany ary nananatra ny lohany dia niapoka tamin'ny tany ka ninkohaka sady nana hoe nitanjaka ny voahako avy tamin'ny kibony neno izy ary mitanjaka no iverenako any. Jehova no nanome ary Jehova no nanaisotra, isaorana neny anaran'i Jehova ozy tamin'izany rehetra zany ozy dia tsy nanoto joba na nanometsiny an'Andriamanitra. Tsy azo sika atao mihitsy ny manometsiny an'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra hitranga ny zavatra nitranga tamin'io joba io, navelany tena niarany fahoriana joba, fa misy tanjona nkendren'Andriamanitra tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mba hatonga ny joba tena iorona mafy amin'Andriamanitra no inonenina toejavatra mitranga, tsy ametraka ny fitokisana amin'ny arena ambonina ary tsy nametraka fitokisana tamin'ny mpinompony marobe ary ny zavatra manaitra eto na dia maty koa ary ny zanany rehetra tsy tany nentiny nanomezantsiny an'Andriamanitra fa ny ekeny fa zao toejavatra mitranga zao navelan'Andriamanitra hiatra taminy satria mariky ny fitiavany. Fa tetsy andaniny koa tia ny ijoro vavolombelona mihitsy joba eo anatrehany vadiny tamin'izany velona satria tsy nitsahatra treo ihany ny famelezan'ny satana azy fa rehefa ringana ny fananany rehetra tena tao anatin'ny fanatrana izy. Dia zao noho ny etraketraka nataon'ny devoly nisy ny aretina mafy nanjoa amin'ny joba eo amin'ny 5 amin'ny joba toko 2 dia zao ny voasoratra 7:9 dia nivoaka satana ozy avy teo anatrehan'i Jehova ka namely vairatsy amin'ny joba hatramin'ny fahaladihany ka hatrany amin'ny tampinohana dia nakatavim-bilany iorana izy raha nipetraka teo an-davenina. Aroy ny vadiny taminy, mbola mitana amin'ny famarinanao ihany va ianao ozy mafoizan'Andriamanitra ianao dia aoko faty fa ho izy tamin'ny taka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao ozy mony soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy nyratsy keo tamin'izany rehetra zany ozy dia tsy nanota tamin'ny moliny joba na ny vadiny ary nanakivy amin'ny joba hoe anka ianao fa mandeha mahitsy ianao milaza fa tena mivavaka amin'Andriamanitra kanefa ety zavatra mianjady aminao fa mafoiza mihitsy an'Andriamanitra ianao ary zavatra takan'izany no manjo atsika amin'izao vanim-potoana zao tsy manatsiny manoloana ny teti-dratsy ataon'ny satana izay mampiasa olona izy ary ny olona ampiasainy dia olona tsy apozina tena hita mihitsy na dia misy ary mpitondra fivavahana nge tsy tapina fenony zany zay tena mampirisika ny olona mitaiza ny olona hanana finoana pokaty zay indraindray rehefa ao anatin'ny fiangonana tena misy zany zavatra zany anka tena tsika olona matoky an'Andriamanitra fa esorony aritavy ary misy ary ny zavatra tena mampalahelo tena sahany mihitsy mitory eo anivon'ny fiangonana hoe aza mba manaiky tena ihinana n'izany fanevitra CVO zany ary tena azavainy amin'ny fomba mamoehatra hoe tena mitondra fahafatesana zany dia manaiky an'le londona mpisorona le vahoaka dia manatanteraka an'izany kanefa inona ny vokany lasa le tsy manantsiny no tratry ny aretina ary tsy takona fenina amintsika amin'izao vanim-potoana zao fa tsy mitsitsy io valana aretina eo ary eo no tokony hatonga sainantsika hoe tena mandiny tsara rere olona mandiny tsara tsika kristianina tsy zavatra takan'izany akory mandeha andavana ny fepetra niezaka rehetrarehetra
ataon'ny fanjakana, ataony mpitondra fivavahana le tena miverina ho amin'ny marina mba ho serovana ny atsika fa dinio ny tena atsika fa isika nge ho lasa sorona tsy fidiny eo anatrehan'izany ary zay le fomba fiasan'ny devoly kanefa avelany hitrango zany amin'ny olona tsy manatsiny tahaka ny Joba zay mivakitsika teto hoe nitranga tamin'ny Joba zany ringana ny fanana ny matiny zany ary aveo indray izy nitratra ny aretina hatrany an-tampandoha ka hatrany am-paladia tsy manatsiny tsy nanota teo anatrehan'Andriamanitra kanefa vokatry ny etreketreka ny devoly satria nitanjona kendreny devoly dia ny ampiala ny finoan'ny Joba tsy fikotra amin'Andriamanitra andan'Andriamanitra fa tsy nampialan'ny Joba zany ary ny vadiny ary dia nitenen'ny mafy mihitsy hoe tahaka ny tenin'ny vehivavy menankiray amin'ny vehivavy adala ozy zany teninao zany ary tamin'izany Joba dia tsy nanota tamin'ny moliny mijoro vavolombelona izy hoe tena tsy niareny eto amin'ity zao tontolo zao ity ny tena zava-dehibe fa misy an'io Andriamanitra io ary ny zavatra mitranga rehetrarehetra dia mariky ny fitiavan'Andriamanitra ary na dia tsy fantatry Joba ary zany dia nijoro matoky mandrakariva Joba tonga ko ny namany nanometsiny azy hoe angamby ianao no nanota ozy matoa tratra n'izao aretin'izao fa nandefitra Joba teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay tsy nampiala azy tamin'Andriamanitra zay ary zay no ampahiresana antsika amin'izao vanim-potoana zao hoe mety mandalo fahasahiranantsika mety mandalo aretintsika mety tena misy amin'ny ankonatsika lavo ny valanaretina ary indraindray ao anaty eo ohatrany te hiala tsy hanompon'Andriamanitra satria toa tsy mamaly vavaka io Andriamanitra io fa io toe-javatra mitranga eto amin'ny firenentsika io aoka ho fantatritsika fa avelan'Andriamanitra hitranga zany mba ho mariky ny fitiavany mba hatonga atsika hifikotra amin'ny bebe kokoa entehitra tanteraka aminy satria tsy ho foana tsy akory ozy Paoly apôstôly ny fikelezantsika ainy amin'ny fifikirana amin'Andriamanitra fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny ampitsahatra ny fimono monona ny ampitsahatra ny fandraisana ny toromarika zay miteraka korotana mampizarazara zay lasa famantarana araka ny resantsika hoe famantarana amin'ny andro farana ange ifapepanga ny maro mangatsika ny fifankatiavan'ny maro noho ny tsy fankatao an-dalàna ary zany toe-javatra rehetrarehetra zany dia miaraka amin'ny arety mandringana sy ny zavatra maro isan-karazany mba tsy isika notarafin'ny olona hoe tena tonga amin'ny tsy fankatiavana le olona fa antongotra fiavian'i Kristy fa aoka isika tena hifikotra amin'Andriamanitra satria ny fahoritsika mandalo amin'izao vanim-potoana zao isy valiny lehibe eo anatrehan'Andriamanitra rehefa niresaka tsika hoe tena zao vanim-potoana zao ange dia vanim-potoana famalian'i Jehova raha hatramin'izay ny mpanao ratsy afaka ny alokaloka afaka ny afinafina tany amin'izay nisy azy rehetrarehetra tany ohatrany tsy nisy zavatra ny anjady taminy ohatrany nandeha ho azy ny fiainany ray manontolo fa amin'izao vanim-potoana zao famantarana zay asehon'Andriamanitra amin'ny alala ny valana aretin'izao dia tena vanim-potoana anehoan'Andriamanitra hitsaran'Andriamanitra ny olona araka ny asany arak'izay voasoratra tany amin'ny Malakia 7 ny andininy fa 9 ka hatramin'ny 7 ary ny zavatra kendren'Andriamanitra ho tanterahantsika mba hatonga atsika hifikotra amina mandrakariva amin'Andriamanitra tsy ho kivony inonina toe-javatra mandalo eo amin'ny fiainantsika ary tamin'izany ozy zay natahotra an'i Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova niaino ka nandre izany ary nisy boky nosoratana teo anatrehany fahatserovana zay matahotra an'i Jehova sy mihevitra ny anarany io ny zavatra kendren'Andriamanitra amintsika ny hatonga atsika tena hatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ka na dia mandalo toe-javatra sarotra tahaka ny Joba ary dia zao le fatahoranan'i Jehova ny tokony hotoriana satria rehefa Andriamanitra no momba atsika tsy handeha itsika ka isika no lasa hiteraka korotana indray hitondra fisavorotahana eo amin'ny namantsika fa ny sefarany io ange hifototra amin'ny mpanao ratsy ihany io ny farany ary arako ty ambarany ity raha mbola tsapa atsika fa mbola misy le Andriamanitra tsy ela izy miaino ny fitarainan'ny olona izy mamaly vavaka aingana izy araka ny teny lazain'i Jesosy Kristy hoe noho ny amin'ny olom-bofidy dia ho afoeziny zany andro zany fa rehefa toa amin'ny vanim-potoana manahoana no afoeziny zany andro zany rehefa tonga sainy tsika tsy manatsiny rehetrarehetra mitsahatra tsy mimononmonina fa tena mitona ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra dia mitsahatra olo izy io ninonina fepetra ho raisiny
fa ny andiny fa fito amby folo ary zay no ampaherezana atsika hoe ny fifikirantsika amin'Andriamanitra, ny faharetatsika amin'ny fanarahana ny fihepetra rehetrarehetra dia misy zavatsoa zay homanin'Andriamanitra amintsika hoe ary ho rakotra soay ireny zay amin'ny andro zay hotendreko io zay voatopo maro ary hoanitra azy aho toy ny olona anitra ny zanany lahy zay manompo azy ka dia ho hitanareo indray tsy fitoviany marina sy ny meloka io zay dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy ary zay ny teny fikasana zay apetrak'Andriamanitra amintsika tsy adinon'Andriamanitra ny fifikirantsika aminy fa anavak'Andriamanitra ary dia hianjahanjy eo ny olona nanao ny marina sy ny nanao ny meloka mamaly Andriamanitra rehefa manomboka mamaly tsy kelikely izy ankehitriny ary hoe hiavaka eo ny tena manompo an Jehovah sy ny tsy manompo azy ary eo anatrehan'izany no ampaherezana antsika hoe azakivy re ireo olona mifikira amin'Andriamanitra mandrakariva fa tsy ho fona akory ny fikelezantsika aina manoloana n'izay zavatra izay mipirofo anankiray eo anatrehan'izany dia ny tantaran'ny Joba teo na dia zany ary ny zavatra ny anjady tamin'ny Joba ny zavatra nisy nandeha teny ninona sy ny fotoana tao ny fanomezantsiny natao ny namany fa io ilay niresahantsika hoe misy zavatra kendren'Andriamanitra ngeo amin'ny olona mba hijoro ho vavolombelona araka ny teny any amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe oka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao zay dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana fa rehefa tateo aoriana mbola tsy niala mbola tsy maty Joba dia nisy nibrotsaka ny fitahin'Andriamanitra nosotran'Andriamanitra tamin'ny aretiny izy ary inona ny zavatra nitranga tamin'ny Joba toko fa 2:7 dia ny andininy fa 2:12 ka hatramin'ny fa 7:10 dia zao ny zavatra nitranga ary Jehovah ozy ny tany ny afarany Joba mihoatra noho ny voalohany ka nanana ondry amanosy 4,000 alina sy rameva 9,000 sy 3,000 ary boriky vavy 1,000 izy ary nananjanaka 7 lahy sy vavy 3 koa izy ka ny anarany zokony nataony hoe Jemima ary ny anarany manarakaraka Kezia ny anarany faravavy Kerena Apoka ary tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vaviny Joba hita tany amin'ny tany rehetra ary ny ara-nomeny ray ny lova tamin'ny anadany izy ary mbola velona 700 taona Joba ozy tao aoriany zany ka nahita ny zanany lahy sy ny zaviny hatramin'ny zafindohaliny dia maty Joba ozy rehefa tratra antitra ka ela ny ainana ary zany no tokony ho toky ho raisitsika hoe ny fahoriana zay mianjady amintsika amin'izao vanim-potoana izao ririndasa tsy ho tsarony io rehefa kelikely raha tena mitodika tsika amin'Andriamanitra ka mampitsahatra manampina ny sofintsika mihitsy tsy haino ny fotoaman-dratsy hiteraka korotana eto amin'ity firenena ity mamonjy io Andriamanitra io amonjy ny firenena io Andriamanitra io amonjy ny fianakaviana io Andriamanitra io amonjy ny ankohonanao io Andriamanitra io amonjy anao io Andriamanitra io ary ny fahoriana zay ny anjady aminao ho adininao zany rehetrarehetra zany fa hasoavana mitafotafo nataon'Andriamanitra amintsika ka manentana atsika isam-batan'olona oka hitsahatra ny fimonomonona aza manaiky ho taritana amin'ny fanao ratsy rehetrarehetra ka hiteraka korotana eto amin'ity firenena ity fa ny fitodiantsika amin'Andriamanitra ny firaisam-po sy ny firaisan-tsaina hananatsika ny fitoritsika ny filazantsara fa ny tanànany olona mba hanana tahotra an'Andriamanitra zany no fanasitrana ao atsika sy ny fankatao atsika ny fepetra apetraka ny tompona andraikitra tena marina zay mitady ny fanasitrana an'izao firenena zao ny faneketsika ny fepetra apetraky ny tompona andraikitra ara-panahy fa misy ny tompona andraikitra ara-panahy tsy niteny soratra masina no toriny fa voamaika koa ary mampirisika ny olona taka an'izay zavatra nambarako teo anao zavatra tsy mety kanefa tsika milasa sorona eo anatrehan'izany isika tsy manatsiny dia taka ny Joba tsy manatsiny zay nasiny devoly kanefa vokatra ny fifikirana tamin'Andriamanitra dia zao mifidy atsika hijoro vavolombelona eo Andriamanitra io fa ho hitatsika ny fahalombavaka raisitsika avy amin'Andriamanitra sy ny fanasitrana zay ho tantaran'Andriamanitra amin'ny isam-batan'olona raha tena tafaverina amin'Andriamanitra tsika dia mahereza ry fiangonana ry kristianina malala mahereza itsika mpiray tany razana fa tsy manara atsika Andriamanitra fa tena monjy atsika hivavakatsika Jehova Andriamanitra ray io dia misaotranao no amin'ny alehibe ny fitiavanao
nanomezanao naindray ny teny fampaherezana engany mba tsoraraka tan'izany fa mifanaino masina hitahiry zany ao anatin'ny pony vaokanao tsy raray avy zay rehetra mety ho asan'ny devoly tsy anan-kery tsy anam-pahefana amin'ny isam-batan'olona isa tokantrano amin'ny fanjakana amin'ity fireneny ity voaka ny voninahitra ao misy eo tompo dia hamonjy ianao aneo ny voninahitra ao dia misaotra indrindra ray ao ny anaranao Jesosy, amen. Dia manao veloma antsika vetivety indray dia mahereza indrindra tompoko.